Pejin'ny kolotsaina no etitsika hanakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Olana ho an'ny malagasy ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa soratra malagasy satria maro ireo olana sedran'izy ireo amin'ny fanapariahinareo asa sorany araka ny nambarany mpanoratra ny Vetso androany. Ity mpanoratra ity moa izay mankalaza ny faha-telopolo taona ny seharany teo amin'izay resaka fanoratana izay fanadihadiny Narindra Rahery-Manana sy Mamy Rasamoely. Nankalaza ny faha-telopolo taona ny nikorianan'ny penina ny mpanoratra ny Vetso androany tetsy amin'ny tranom-pirenena Anosy ka maro ireo fifampizarana nentina nanamariana izany izay natrehan'ireo tompona ndraikim-panjakana maro. Mifono ny tantaram-piainany ny ankamaroan'ny asa sorany ary ahitana ireo trangam-piarahamonina maro samihafa ihany koa. Araka ny nambarany dia maro ireo dingana nolalovany nandritra izay telopolo taona izay. Araka izay telopolo taona izay raha atao hoe ankizy izy dia atao hoe efa ao amin'ny taonany manambady. Be dia be tokoa ny lalana ny diavina mariana aloha fa fony mbola mpitovy ny Vetso dia efa nanoratra. Rehefa niditra tao amin'ny tokantrano indray izy dia vao mainka ny amafy ny fanoratana. Be dia be ireo matetika moa izany mpanoratra matetika ny fiainany. Misy ihany ireo trangam-piarahamonina fa matetika ny fiainany. Mety tsy hitovy ny mpanoratra rehetra. Betsaka ny fiolahana, tao ny lalana mahitsy, tao ny fidinana, tao ny fiakarana. Fa dia isoron'Andriamanitra fa nahatratra izay faha-telopolo taona nikorianan'ny penina izay. Manao ahoana ny tontolon'ny fanontana ny hoe asa soratra raha ny eto Madagasikara manokana? Mampalahelo satria tsy ampy vola isika malagasy. Be dia be raha ny Vetso manokana efa manana atao hoe boky folo izy. Tapitra hatreo ihany koa tompo kilasy sy tompo vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary asaina hatrany ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra amin'ny TV. Veloma tompoko.